Isa taona miara-mankalaza ny andron'ny Varamarsainy koa ny avy eo anivon'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra ho an'ity fitaopan-kalazana ity ary dia ny andraikitry ny vehivavy manoloana ny fampandrosoana ny loha hevitra ndraisana izay niarahan'izy ireo tamin'ireo mpiara-miombona antoka amin'ny teo ny firenena mikambana ny fikambanan'ny vehivavy sembana ary ny skoto zazavavy. Manana andraikitra lehibe ny vehivavy manoloana ny fampandrosoana. Androany valo martsa izay ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy dia nisy ny fanentanana sy famelabelaran-kevitra narahana ady hevitra tetsy amin'ny lapan'ny tanàna. Nanamafy ny filoha-hevitry ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo fa manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny vehivavy. Dia ankalaza ny andro iraisana firenena ho an'ny vehivavy foana ary tamin'ity taona ity dia niarahana manokana amin'ny mpiara-miombona maromaro, anisan'izany ny mpanazavy, anisan'izany ireo vehivavy mpandraraha eo anivon'ny folie, anisan'izany ny agence ny système Nations Unies izay mikarakara ny vehivavy, anisan'izany koa ny fikambanan'ny vehivavy sembana. Dia ny loha hevitra moa an'ity taona ity dia hoe vehivavy mandray andraikitra, tokony andraikitra feno, fitoviny lahy sy ny vavy ka iarahantsika mahita fa rehefa mandray andraikitra tokoa ny vehivavy manomboka aminareo mbola tanora izany dia hita hoe misy ny fanabeazana azontsika vehivavy amin'io atitsy andraikitra raisintsika rehetrarehetra ary tokony ampiroboroboana foana zany izay hoe fandraisana andraikitry ny vehivavy izay amin'ny sehatra isan-tsokajiny avy. Tena zao dia vao avy niverina avy any Kinshasa nisy ny forum eran-tany ny vehivavy francophone dia anisan'ny tsokevitra mivoaka tamin'izay hoe tokony zany ary tokony ampiarina eto anivontsika koa ilay izy hoe ny fanabeazana ny zazavavy dia tokony ho maimaimpona hatramin'ny fahenina ambin'ny folo taona satria rehefa mianatra ny zazavavy, rehefa mianatra ny nahazo fianarana ny renim-pianakaviana dia afaka mitondra n'izay fampandrosoana izay ary miara-misy lahy ny lahy sy ny vavy amin'ny tenenitsika foana amin'ny hoe approche. Raha ny antontanisan'ny votra nandritry n'ity hetsika ity dia ny 700 isan-jato ny vehivavy malagasy no miasa ary nisy ny ezaka izay nataon'ny fitondrana malagasy raha ny fanamarihana izay noety nisy olo-tenan'ny firenena mikambana. Omaly moa dia efa nisy ny hetsika ara-panatanjahantena no tanterana teny amin'ny kianja mitafo Mahamasina niaraka tamin'ny sampandraraha misahana ny sosialy sy ny sampandraraha misahana ny fialamboly sy ny tanora eo anivon'ny tanàna Antananarivo. Ny sampandraraha misahana ny serasera kosa dia nanolotra fanomezana toy ny akanjo sy sakafo ho an'ireo vehivavy voafonja teny Antanimora. Ho faranana rapitso ny fankalazana ka fifananana azakazaka na relais ho an'ny vehivavy miainga eo amin'ny kianja munisipaly eny Alarby mankeny amin'ny kianja fidasian'ny lapan'ny tanàna Analakely. Hetsika no karakarain'ny Association Malgache des Olympiens na ny AMAO.